Miarabatsika mpiray tanindrazana, elaela kely tsika tsy niona. Izy ty moa raha vao tsy miteny elaela kely dia be dia be nareo no mandefa message hoe aiza fa nga tsisy vaovao, efa zatra le alatsinainy na talata tsika hoe ina indray no tenen'ny Rapetrambava. Tsara hoe mahita hoe be dia be nareo manaraka ny page ary tsika hatramin'izay dia tsy latsaky ny 5 alina, mihoatra foana 5 alina, ray hetsy, roa hetsy zany no mpijery antsika. Dia misaotra anareo satria midika zany fa mahaliana anareo ny zavatra teneniko, ary na tiana na tsy tiana any aoriana any tsy maintsy hisy zavatra hiseho satria za moa miteny foana hoe zavatra hiseho anie, zavatra hiseho e. Ny fotoana fotsiny any tsy miteny fa fantatro hoe hisy zavatra hiseho tahaka an'izay ho ambarako aminareo androany. Tiako tenenina voalohany aloha efa nilazany tamin'ny diany Monsieur Mikael tany Russia, zay nanehoako anareo matoa ianao sosoa nandefasana roplanina manokana tapis rouge zay moa nyreharehan'ny mpilelaka nisy tapis rouge dia niona tamin'ny Poutine. Dia etsy andaniny hoe nisy vokatra ho an'ny malagasy ve le izy, reny nitatsika fitaovam-piadiana no betsaka. Dia reny koa nitatsika hoe vary 3 taona no namen'i Russia dia aloha tsy tenenina tsoa fa manjary mampandotso ny malagasy zay tena ao anatina olana ara-ekônomika sy olana tratran'ireny trapona tany Tomasiny ireny. Fa asiako resaka indray ara ny teto France, inona ny zavatra niseho teto France. Zaraiko roa le izy zaraiko roa ny hoan'ny diany Monsieur Mikael sy ireo firongony. Aloha atao an'izay indray ary diany Monsieur Mikael sy ireo firongony sy ny fihaonana tamin'ny diaspora T2 izy le namako izay fa zarany ane miteny so dia T1 kosa ohatrany mbola misy valeur kely zany T2 zany. Inona ny nandehanana teto France? Fantatritsika tsara fa amin'ny 28 février no andro farany nomen'ny SADC sy ny Union Africaine ny firenena malagasy mba hanomezana tondrozotra ozy ny fitenenan'izay. Ny zavatra misy dia be ny fandrebirebena saim-bahoaka hoe zay an'olitra zao ny malagasy. Fa ny tena marina, reo Union Africaine sy ny SADC sy ny frantsay sy ny rehetrarehetra firenena zay manampy amin'ny Madagasikara ny Union Européenne, reo zany efa manana ny tondrozotrany reo ary efa nametraka reo hoe zao ny tadiavinay. Zany hoe tsy misy discussion zany eo, tsisy hoe zay mbola mean'izao na mean'izao, tsisy valeur tsika amin'izany, tsisy rarahindreo atsika amin'izany, ny anazy no apetrany. Efa niteny anareo tany amin'ny voalohan-dohan'ny janvier tany hoe ny tanjon'ny SADC anie dia ny hamerenana ny Rajoelina eo amin'ny fitondrany, ny hamerenana ny mpitondra teo aloha ary mbola milatsaka satria zay le projet efa tany amin'ny septambra koa dia efa niteny zany septambra sa oktobra hoe io anie zavatra ohatrany hoe kilalao maloto hoe mody apetraka ty dia miala aloha dia avy eo indray hiverina dia ho lany dia zay le izy efa voaporofoana izy zao. Fa dia zay zany zao ny fanerena nahazo any Monsieur Mikael satria tsy maintsy hiveriny Rajoelina na inona ataon'ny fitondrana moa ny mody milalao baolina fotsiny fa fatany zany fa na inona ho ataonareo mpilelaka na inona ho ataonareo mpilelaka, zay ny zavatra tsy maintsy iseho, tsy maintsy isy zany. Tsy maintsy ilatsaka filoham-pirenena Rajoelina amin'ny 2027 na 2028, tsy maintsy ilatsaka izy. Ho tantara ty resaky ty zay no natonga ny Monsieur Mikael no raisina taty. Ary le hoe nyraisina indray moa tsy dia hoe nitaraina moa tsy nitovy ny fandraisana tany Russie sy ny teto France reny manamarina fa fitondrana mbola tsy eken'izao tontolo zao ianao. Donc zany tsy mendrika anao ny fandraisana amina firenena zany, firenena mandala ny ara-dalàna, tsy ohatran'ny Russie ny firenena voasazo koa ho an'ny firenena mandala ny ara-dalàna dia reny no sazanao satria amin'ireo firenena eo dia mpanonga-panjakana ianao, zay mifandraisana ianao. Donc tsy tokony hitaraina mihitsy zany tsy nitovy moa le fandraisany efa tsy maninona zany fa efa tonga efa nandefasany jet privé kosa dia mba mifalifaly aloha
mba maiza misaotra fa rehefa tonga amin'ny fiaonana dia tsotra be ny Macron iony a za ko tsy afaka hanampy amin'ny Madagasikara. France moa zany tiako tenenina raha tsy manaraka ny tondro zotra apetraky ny Union Européenne, ny Union Africaine sy ny SADC ianareo. De betsaka moa no nametraka atao hoe nisy koa adihevitra ho an'ny téléphérique, nisy adihevitra ho an'ny resaka mampime zany re olona, resaka téléphérique zany eny société privée, société tsy fanjakana no nanamboatra an'izany sy nanao contrat tamin'ny Ngara-Joelina tamin'izany. Kina ny idiran'ny fanjakana amin'ny Frantsay amin'izany, aza tontona amin'izany sain'ny olona fa zatra tsy hisy mihitsy zany. Nareo no te hanimba an'io, lizy mantsy le toe-tsaina mihitsy mampalahelo hoe satria tsy ekenay satria nidira trosa zay avonentan'izany vahoaka iny idira trosa, de le zavatra efa nazona vidiana tamin'ny trosa natao potehana nefa le trosa mbola ho aloha vahoaka iny nareo olona zany tonga saina. Ary mbola averintsika tsara le vidéo nataon'ny Ngasity eny, le naporisika misy olona naporisika hoe poteho any président de eny izy rombotombotra be hoafitsika misy olona firy aminareo, zany firangatiny olona mpitondra fanjakana, zany amin'ny Assemblée nationale, filohan'ny Assemblée nationale olona mpandrava. Misy an'le anankiray moa le mantsamansam-bava taty le bulldozer vaky pneu iny le nte mihitsy doroiny lapan'ny tanàna, zany firangatiny olona eritseretinareo hoe tia tanindrazana, zany le lafinareo. Tsy maninona fa zay takatry ny sainareo de iketsika aloha fa ny anjarako de manazava ny sainy ny vahoaka ny amin'ny zavatra misy sy ny zavatra niseho. Ny zavatra natao taty fihetsiketsehana ny tena betsaka fa fibedesana ny tena zavatra niseho taty. Tsika malagasy moa rehefa hoe bedy de mody sarosaromany nisy an'izao mody accord de coopérative an'izany. Amin'izao fotoana zao mikatso daholo ny zavatra rehetrarehetra satria averiko foana diso lalana tanteraka Monsieur Mikael amin'izao zavatra zao. Maninona no miteny an'izany? Ianao anie tompoko raha ny tokony ho izy ho tetezamita. Zany hoe tetezamita zany tsy andeha hikaroka hoe andeha fiara-miasa fanatsarana tsisy idiranao zany, manadio ny asanao. Fa fitahany reto ino izy ty, reto mafia kely manodidina anao reto ianao de lasa manaonao foana. Tsisy idirany hoe mila faneken'ny communauté internationale zany zao ianao voafatotra ny SADC ianao, voafatotra ny Union Africaine ianao. Inona ny antony nangalana le fahefana raha ohatra ka izao ihany ny zavatra isy? Pira noho tamin'ny andro Rajoelina raha zay faly zay tsy faly fa pira. Zao fahantrany vahoaka zao zava-misy vao mainka mba nisy fiaonana tamin'ny syndicat-ny industriel malagasy ony taty. Re olona mba iza le malagasy tonga taty? Karana daholy zany ny tonga taty, karana. Malagasy anankiray le filohan'le fikambanana fotsiny fa izy sitra zay karana daholy. Nefa ny hoe hitady contrat siny tena mahamenatra, mampalahelo zany. Fa ho an'ny olona tsy ampisaina moa de mety zany. Fefa mazava zany fa tsisy, efa am'izao fa tsy han'ny gasy tsony Madagasikara ho tsy han'ny malagasy tsony io fa han'ny mafiasy ny karana averiko foana zany. Fa ny zavatra tsotra ary nisy zavatra nahalasa saina kely amo ny tenin'ny Ngara Mikael hoe tsy misy itsony tena sarotra ary tsy misy ny olona azo atokisana hoe tena tia tanindrazana ao Madagasikara. Iny itovizako hevitra aminy mihitsy iny. Efa ela no miteny an'izany hoe reo aneka olona jilamboto jilambavy tsy mijery afa-tsy mivola miditra any am-posiny de zay ianao vao mahasahy miteny an'izany. Reo mantsy message alefa ho an'ireo olona miaraka amindreo satria raha hitako tsara ny intervention nataony iny nisy frustration tao anatin'le izy. Zany iny zany mba nafahany namoaka ny tao am-pony. Ary iny zavatra iny nanamarika mihitsy le filazany an'iny hoe tsy misy aneo Madagasikara mariny zany, tsy misy tsony ny olona azo atokisanao mpanao politika efa lo daholo ny zay olona misesehatra amin'ny resaka politika sy ny efa lo, tsy mieritreritra fa rehefa pirofo zao io ny ataon'ny bulldozer vaky pneu, reny ny ataon'ny gasikara tsy mikombona lomalemy, de revo efa tena hitanao mihitsy efa tena simba le Madagasikara. De iza moa ny eo akaikiny eo zao Risiteny, iza ny eo ambadika eo Roli Mercia, iza ny eo ambadika eo Rekofalida ihany tsy asiako olana le PDG tsy manana orinasa.
satria kolana satria misy eo amin'ny Kofalidaya dia ame amin'ny Madagasikara ho an'ny karana zato isan-jato satria Kofalidaya veriko tsara aminareo karana iny karana iny zay de hitanareo tsara amin'izay zany zao isa zao no mahazo sehatra neo mpanodikodim-bola ny directeur de cabinet ny présidence olona nanodina 4 milliards izy mivady zany moa fa modina fanina fotsiny areniny nagagabe naninona tsy nanenjehan'ny ngarajoelona reny fatany zao nataon'ireny vady reny miliara nanodiny reny nefa zay ko zava-misy ny tiako tenenina aminareo ara de hoe mety ho gagy nareo am'ty zavatra teneniko ty amin'ny lafiny ray malahelo andramika satria lasa nampiteniteny foana azy le zavatra nisy reny zany fahitana hoe olona tsy niomana hitondra firenena ary tsy niomana no politika izy ny teny izy hoe nanafatra fitaovam-piadina zay efa nahafenina mihitsy le izy kanefa mo tsy nisy kérosène le avion zany hoe reny terme reny zany de manamarina fa tsy matitra raha politika izy satria maninona fitaovam-piadina ozy izy nafaranay nafenina resaka firenena nety rangaty fa tsy resaka tsikisy anao na resaka olo-kafa resaka firenena hitan'ny olona matapitrisa fitaovam-piadina raha ve nilay Madagasikara amin'izao fotoana zao maninona ianao nitafiditra ao anatin'izay fandriky zay nampidirin-gasy teny ao anatin'izany fandriky zany ianao fitaovam-piadina ve no ilainao Madagasikara edivana amin'izy fanontaniana mipetraka zay edivana amin'ny vahoaka sa edivana amin'ny tafika sa edivana amin'izy tsy haiko fa ny zavatra nisy efa niteny taminareo fa isy ny fikononana andefasana tanora sy miaramila malagasy hiady any Ukraine zany ve ny tena lara-pamehana io zao Tamatavy Tomasina 300 tapitrisa euro ny vola azo tamin'io rehefa nanao calcul tsotsotra zay raha hoe tsotsotra zany mbola tsy tafiditra ao anatin' zany ara ny tsy paipakena ataon'ny fikambanana malagasy ny karazany de tokony ino tsara ty teneniko ty tokony isam-pianakaviana nahazo 20 tapitrisa FMG raha ohatra teo nany mandeha ny fitsinjarana n'iny fanampiana rehetra meno ny vahiny rehetrarehetra iny de tokony mahazo an'izay 20 millions FMG isaky ny famille amin'izao fotoana zao nefany malahelo mahita hoe resaka 1 million ary nozaraina amin'le olona mbola tsy voazara fa lena sikotsan'ny orana le olona de mody maina am'izao satria nahoana ny zavatra mampalelo neka fianakavian'ny vadiny ampitondra ny eno mikarakaraan'io resaka fanampiana io am'izao fotoana zao de makaiza le vola zany njaranareo malala azy makaiza tsitsy zara raha misy pitipitika kely mandeha makano fa ny vola rehetrarehetra efa miodina efa tsy hita daholo zay mampilingilingy an'ireo mpisolelaka sy mpamitaka ngiaramika ireo am'ty resaka communauté internationale ity mba hiverenan'ireo fanampiana amin'ny tetikasa sy ny tetikasa tsy ny tetikasa no atao fa ny vola anodina an'le vola zay mamaky an'ireo anodina an'le vola amina fotoana foy de zay mahavoafitaka atsika de matikambo iry ny onatary fa nahodiko vinareo nahodikavanana tsy nahodikavanana moa sahoana ny fiteny tsisy communauté internationale nanampy anareo arabola zany satria fitondrana tsy ara-dalàna io fitondrana tsy matitra io ary tsy natao anao tetikasy io fa hikarakara fifidianana sy anadio zay no antom-pisin'ny tetezamita tompoko averiko tsara zay no antom-pisin'ny tetezamita fa resaka be fotsiny manao intérim sy ny karazana zay teniteny foana hita mihitsy tsy famatorana ara-politika faizako nisy hoe ao anatina fanjakana de intérim ve de olona firinjatony reo intérim tsy nisy an'izany hatramin'izay teto ambony tany fa tsika gasy any midondrina mbola manao an'izany zay ny amin'iny tena hoe daka fitombenana no azo tao amin'ny Élysée tao ary jereo daholo ny communiqué nataon'ny mpanao gazety fa zavatra kitoto resaka mampimesy fa tsisy tena niresaka an'le zavatra mivainganaka de zao ho avy ny 28 février tsy haiko zay zavatra iseho an-tanànao raha misy fihetsiketsehana aloha de mampirisika foana mandehana fa fotoana ahitany sadaika hoe tsy mamelo reto fitondrany reto zay ny amin'ny resaka diaspora efa nasehako anareo sarisary vitsivitsy fa ifonako aminareo ifonako fa be de be sary tsy navoakako satria nahoana misy tamin'ireny olona zay tao reny any amin'ny mika sary folona moa nareo no tena mahita azy misy tamin'ireny tena olona zay akaiky za fa ny teny taminareo ela ho any ny andrasako an'ity fa ho hitako eo amin'izay zany hoe
tena diaspora na hoe olona mpamadika tanyrazana sy taranaky rasanjo-padesimo zany reny izy reny hitanareo reny am'izay reny izy reny mialatsiny aminareo ary raha lanamana fa tena eny ny atsika moa ny resaka privé fa nafinaritra fa tratra teo daholo nafenina rehetra hita teo daholy aveako aminareo raha rehefa misy aloatrandre moa de inona ny tena tanjon'ny diaspora ny diaspora ty ary ty tena zavatra skopo ty meko anareo ty ny diaspora ty mahita ny nataondry gista taloha hoe tonga tany Madagasikara tonga de lasa milliardaire nahita ny nataondry bulldozer vaky pneu tonga Madagasikara nahasesa tonga de milliardaire de mahita hoe tena efa ela aloha izy nyseho fa tsy hoe vo zao aloha mody any Madagasikara satria any ny bizina tena be de be mandeha tsara milliardaire zany hoe reny olona reny tonga tao mba te ampiseho hoe zay président reto zay tongeto fa meo sezy zay be de be manatitra CV am'ireny manatitra CV tsy ampandroso firenena betsaka zay diaspora mody tany Madagasikara zay fihinany nataony na angalatra niaraka tamin'ny tao an-tanàna tao be de be zany na tamin'ny androna Jonaromampianina na tamin'ny androna Valomanana na tamin'ny androna Joelina amin'izao fotoana zao moa de efa rahantsika mahita iny zava-misy zany hoe tena afahanareo mitaratra zany hoe ny diaspora ty de tena mambanona ohatry ny malagasy any Madagasikara ihany mivaro tena ohatry ny olona rehetrarehetra ihany satria te azo miliara tapoka zay rehefa nampiroboroboana be le hoe bizina malalaka be vakibalina ny fanaovana bizina ao tanàna de milendalenda daholo ohatry ny mety tena misy anjila ihany afahana miditra any reny hita amin'ny masonareo reny miseho reny hita amin'ny masonareo reny reny ny olona mitady ody any an-tanàna angalatra sy anao ohatry ny fanaony efa nyrehetrarehetra mitady miliara manao mimio izy ny fitenenany zay za moa tsy efa nyteny hoe hitako zay teny hoe ty tanindrazana fa reny mba naheno ve nareo indre mandeha hoe nanakina karana le mpametraka fanontaniana mba naheno ve nareo ohatry ny hoe tsy misy aniolana karana zany ohatry ny hoe tsy misy aniolana dayana alondrana volamena ohatry ny tsy misy zany ohatry ny hoe tsy misy nefa naramika raha tsy nahita navaly an'izany tamin'ny fotoana isaky ny mamoaka an'izany eto reny jety privé mivezivezy reny ohatry ny tsy misy reny amin'ireny le diaspora fa za miteny anareo le namana ray moa nyteny hoe tedeo fa za tena miteny anareo hoe T1 satria manino ireny olona reny efa nysivanina zay ametraka fanontaniana efa nysivanina iza no miteny ina no teneninareo feranareo minitra zay ary ny zavatra nytenenina de fa hoe milelaka zay milelaka zay misy moa ny sasany de fa olona efa hita hoe mahana de mbola tena menatra raha olona tena menatra tena mariny fa tena hoe filelafana parti zany filazany reny amin'ny fitenin'ny tanora tsy nisy tao resaka momba ny tamatavy nanahoana ny fanampinana le Tomasina mba nanahoana nandeha araky ny tokony ho izy ve ohatrinona ny vola azo tamin'ny rehetrarehetra tao zay aty indray ny mahalala izy fa le mpitondra fanjakana tsisy miteny tsisy miteny any zany tsy nisy resaka karana ohatrany hoe de tena mandeha be mandeha tsara tsy nisy resaka fantram-bahoaka tsy resaka za tsy miteny hoe ratsy tsy miteny hoe ratsy resaka passeport dimy avadika 10 taona de ino nisy voka de tena milay be re olona passeport zany ane resaka administration zaka tsisy dikany mamahany zany tsisy dikany hoe zany andeha anaovana demande anaovana resa be propagande amin'ny resaka fionana ngeda be ohatrandreny ngeda be oa satria filopanjakana ony le manasa fa tena miteny anareo fa zany mamaky anay aty passeport 10 taona permis de conduire matoa fanjakana frantsay nanafoana n'le resaka fifanarana hoe zay permis gasy mihoatra ny heritaona de tsy azo fa tsy azo ampiasaina intsony ary tsy mahazo hoe tonga de avadika permis frantsay systématika moa zany taloha satria ny antony no ny kolokolo tany a Madagasikara any Madagasikara eny zany fangalana permis zany tsy vorotsoloza daholo filazana zany ary tsy adala akory ny vazaha tsy alala hoe permis vorotsoloza ny mameno an-tanànao tsy adala akory ny vazaha no fahafantarany an'izany satria ny administration rehetrarehetra mihitsy nefa corrompu donc zany tsy adala mihitsy ny vazaha mandray an'ireny fanapahan-kevitra eny ary tsaroa fa tsy Madagasikara rery ny tratrandre fa be de be ny pays africain tratrandreny zavatra reny
azavaza rebirebina saim-bahoaka ena no fampidiniany zay ohatra zany koa ny famerenana ny volaniodina sy ny karazany tsy adala neny fa zay fatany fa olona mampanoana ave nareo de hoameny anareo ny volaniodina ty mila fanjakana ara-dalàna mijoro izy vo amehany zany fa tsy fanjakana tsisy lavana jalambotom-pangalatra io ny andeha andefasany volo zay ny amin'iny misy moa nareo ny teny ary nanino nareo tsy nanatrika ore olona ka raha tsy vendrany izy ko andeha anasanay zay koa ne mba nanao mba nitantessansa tamin'ile QR code iny fa tonga de efa feno ny toerana nefa mbola vomivoaka iny de efa nametraka zay fa feno ny toerana zany efa sarisarinady fotsiny le natao tamin'iny fa efa fantatra hoe rety ny olona nafara na rety ny olona nasinantehaka rety mahay milelaka tsara de aloro ny ampidirina nisy raha zokiray aman-dreny moa le mpiteniteny eto hitoko oatra tsy tafiditra fotriny tao ivelany tao tsy fantatry ny farany tao fa de zay zava-misy zay diaspora azonareo am'izay ngaman'le tiako tenenina hoe sarotra ny fampiresaka amin'ny diaspora satria ny akabeazan'ireo diaspora samy seho aloha reo milaza hoe ty tanindrazany zao hoe de olona te hangalatra ohatry ny any Madagasikara ihany zay raha ty jery zany nareo de iny sary na lefa mika sary foliny iny reo jereo PDB ao reny natao hoe mpilelaka reny natao hoe tsy mieritreritra anareo zany fa ny angalatra ihany ny ao an-tsain'ireny ny arahinana tonga ty raha mika de manatitra CV ore olona fitondrany efa ingana tsioely io de mbola CV ny atorina aterinao atao inona CV lalabaraka tenao ka de zay ny zavatra ray azoko ambaranareo misy zavatra kely tsikarotra any ty raha mba hitanareo mpitondra fanjakana ondry ny tonga tao reny de mba hitanareo ve fomba fipetraky ry zareo mety hoe detay zany fa tena ohatrany hoe tena hita mihitsy fitondrana tsy matitra tsy lahambody raha tsy hipetraka no inona raha ngako tena misaveraberaka ohatrany inona ry sy teny zany ohatrany renanao karate ohatrany hoe tena ny président république am'saby tena mbola tsy nahita ohatrany hatram'izay reny midika hoe tena tsy matitra le fitondrana reny midika hoe olona tsy niomana fa tena hoe olona jerevy tsara koa le protocole niona tamin'le fampanaovan-tsony tsy fantatra zareo akory ny tokony ataony fa nga de tsisy olona nandamina an'izany tao fa baraka mihitsy tsika natositosiko Macron fotsiny moa bulldozer fara hoe inona ny ataonao eo ianao ny ary ananariva nga ianao ny anao sony ary le président raha mbola tsy tafapetraka akory de le ministre tena hita mihitsy hoe misy fahakondranana ao anatin'le izy tena mialatsiny aminareo fa tena masika mihitsy amin'ny tena izy hoe afa baraka mihitsy ny le Madagasikara am'izao hoe afa baraka ka de zay no entiko itenenana aminareo amin'le amaranako ny teniko aminareo hoe tafienatra tsika am'izao fotoana zao tafienatra ary tena raisiko foana hitako hoe mampalaelo anay ihany aloha raha mika ao anatin'le satria hitako hoe marionety fotsiny izany fa retsy mafia lasy favy retsy ny tenany aiza koa nisy olona hoe olona efa nangana toko politika ifanina ianao mileritretry latsaka président ianao de ny olona ao anaty ministra ao anatiny ananao no fa manomakomana manangona miliara manao toko politika jerevy tsara zao reny resaka raha isa reny enonareo tsara reny resaka raha isa fa de efa nandefa vola be raha isa ividianana fivoahan famoahana azy tatra tao moa tsy mikombona lomalemy bulldozer satria maninona efa manana fikasany reny olo reny ilatsaka ny filoham-pirenena reny very za tena sako manao défi aminareo fa tsy mihoatra ny 1% ohatrany tamin'ny fotoanandrony reny tsy mihoatra ninona ataony reny ka de zay ny any teneniko aminao monsieur Mikael mba mety torohevitra raha sa ianao isory daholo olona rehetrarehetra manodidina anao rehefa niraisinao io de raiso de tena taterao araky ny tokony ho izy ianao de manangana ekipa vaovao mihitsy anadio misy rangaty ao misy olona madio ao misy olona tsy mpangalatra ao feno ao fa aza atao fialana bala fotsiny le hoe ka tsy mahita ny zany ve nyteneninao malagasy tsy mahita olona madio sy any ianao de reo aloha zany misy reo olona feno fotaka sy feno maloto reo ka tsy mahina ny azo atao misy ao tompoko misy ao fa ianao ny tsy te heno raha te heno ianao de eno ny teneninay fa zay mahita olona be dia be ao Madagasikara afaka manampy anao anadio zay ny any tiako tenenina aminareo androany
Fa dia mankasitraka indrindra. Madagasikara amin'ny malagasy dia mahiriza daholo tompoko.